Mifameno tanteraka ny asa fanimpona an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fiangonana fanahy ny voninahitra sy ny sosialim-bahoaka. Tahaka ny isan-taona dia tsy adino ny fiangonana fanahy ny voninahitra izay tarihiny lehilahin'Andriamanitra Pasteur Isidore Andrianirina ny fokotany Antany Masaja. Ny fokotany Antany Masaja no misy ny foibe ny fiangonana maneran-tany ka eto Mahajanga no misy izany. Rehefa tonga ny tombo avao sy ny fetim-pirenena malagasy tahaka ny 4 jona ho avy zao dia misafidy ireo mponina ato amin'ny fokotany amin'ny alalan'ireo chef secteur sy ny komity pokotany ny fiangonana. Toloran'ny fanomezana izy ireo amin'izany mba ahafahany mifety tahaka ny olon-drehetra. Tamin'ny fetim-pirenena 2024 ity dia nitotosaina ny talata tolakandro ny fanolorana ireo fanomezana ireo. Teto anoloany ny biro ny fokotany Antany Masaja. Ny Pasteur Isidore Andrianirina sy ireo mpiara-miasa aminy mihitsy no tonga ny zara izany. Androany dia fotoana anankiray natokana mba hijerena ny fiarahamonina marefo ara-tsakafo teto amin'ny fokotany Antany Masaja. Dia fifaliana ho anay avy ao amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra, tsy avy amin'ny Pasteur Isidore irery ihany fa avy amin'ny fiangonana fanahy ny voninahitra satria ny fiangonana dia nampianarina ity ny namany satria fanovana toe-tsaina, toe-po, toe-panahy, toe-bola ihany koa sy toetra ny zavatra rehetra ny ao anatin'ny fiangonana. Ka dia tonga izay androany mba nanisy soa araka izay tratranay an'ity fokotany Antany Masaja zay misy ny fiangonana ity mba hinanany sakafo mba mitovy amin'ny olona rehetra amin'izao fitim-pirenena izao. Tsy sakafo betsaka fa dia sitrana vaza mihetsika le izy. Dia nisy vary naterina teo nisy vovon-tsavony sy savony anasana lamba andehanana hivavaka. Dia misy zavatra kely koa natao anatin'ny valopy any mba nampinapiny vidianana charbon. Ankoatra ireto fanomezana izay natolotry ny fiangonana ireto, mazava ho azy fa amin'ny mahalelan'Andriamanitra i Pasteur Isidore Andrianirina dia nosokafana tamin'ny fotoam-pivavahana fohy ny lanonana teto ary nofaranana ihany koa mazava ho azy tamin'ny alalan'ny vavaka. Raha misy zavatra zany tena hoe manova olona dia ny tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe ny fisian'ny fonja izay fanarenana. Zava-dehibe ihany koa ny fisian'ireo karazana fanitsiana sy fananarana any anatina tokantrano sy fiarahamonina any, fa tena zava-dehibe koa ny toro-tenina ny tenin'Andriamanitra hikasiana ny fony olona anatonany an'Andriamanitra. Za mino fa tao anatin'ireny toro-teny reny misy olona voakasika anantona an' Jesosy tahaka ny nanatonanay azy satria Jesosy no nanovanay, toro-teny no nanovanay. Matotra ny fiaraha-miasa ny fokotany Antany Masaja sy ny fiangonana fanahy ny voninahitra. Ka izay indrindra no natonga ny lehibe ny fokotany miantso ity Pasteur tompon'andraikitry ny fiangonana ity mba anao fitoriana ny asan'Andriamanitra ato anatin'ny fokotany Antany Masaja. Ka tolorany fokotany maimaim-poana ny fiangonana ny toerana anatanterahana izany. Nisotra ny fiangonana tamin'ny alalan'ny Pasteur Isidore mo ny lehibe ny fokotany. Isorana izy fa zava-dehibe aminay zao zavatra ataony zao. Ny rarina dia mba hitohy ny fiaraha-miasa anay satria Pasteur moa dia eto an-tanàna misy anay. Tsy hoe zay manavaka fokotany hafa fa olona mipetraka tsy mipetraka eto fa eto no misy ny fiangonany ary isorana kosa fa be dehibe ny olona voasarikany amin'ny fitoriana filazany tsara. Ny rarina zany sy angatana amin'Andriamanitra zany mba be dehibe ny olona voasarikany mba hisy fivoahana ty tanàna antsika ty. Mponina sahirana sy marefo ary ny be anitra mo no sitraka ny fanomezana teto. Miisa 100 izy ireo no nahazo izany. Mazava ho azy fa nisotra sy nankasitraka ny mpanolotra. Misotra ny Pasteur Isidore nanoana zao ho an'olona sahirana zao zany. Raha ny fetrepo amin'ny za manokana aloha dia misotra ny Pasteur no tonga nanatrika sy nanome zao fanampiana ara-tsakafo savony amin'ny fokotany Antany Masaja zao. Akoizay koa teko moa président tsy adino izy no nitety chef secteur nitety nanoratra anarana sy nitahaka an'le miantitra sy mavofo. Tetsy andaniny nahazo ny sahazazo ihany koa ireo katita kely izay fanomezana ny arahan'ny fiangonana sy ny fokotany. Ka ny chef fokotany sy ny mpiara-miasa aminy indray no nizara izany vatomamy izany tamin'ireo ankizy. Fetiny ankizy raha teo ny volana Jona. Raha ho an'ny fiangonana kosa indray dia tahaka izao manaraka zao ny fandaharam-potoana. Sabotsy zao manasa antsika anantona an' Jesosy midirana anaty fiangonana maro samihafa. Mazava ho azy moa fetim-pirenena izy io kanefa ihany koa zava-dehibe raha mba tonga ao anaty fiangonana hivavaka
ka raha maresy lahatra anao ny ao mifanay ny voninahitra roapolo amby zato metatra miala eo amin'ny bazary eo dia tonga ao ianao raisina mpitiavana anoranao ny lalana etahin'Andriamanitra antsika izay sady vavako any firenena koa amin'ny fotoana eo. Etsika efa fanao ny fiangonana fanahy ny voninahitra isan-taona araka izany ny fitsonjovana ny sahirana sy ny madinika tahaka izao tsy natao akanatambiny izany hoy ny fanambarany paster ary tsy misy seza politika iadina ihany koa fa manatanteraka ny iraky Jesosy Kristy izy amin'izany.